Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandarana iarana fiangonana Refi Androndra kely. Eny ary tompoko fifaliana lehibe ho ahy indray ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay efa eopotitra ny fahitalavitra amty andro anio ity. Ary mbola fifaliana ho ahy ihany koa ny mitondra ny afatra avy amin'Andriamanitra avy anan-danitra ho anareo anio. Tena fahasambarana lehibe ho ahy mihitsy zany tompoko. Ny afatra na ny fampianarana entiko anareo anio dia ny amin'ny antony mahatonga ny olana tsy haivahana zay mahazo antsika zanak'olombelona ankehitriny. Ny amin'ny antony mahatonga ny olana tsy haivahana zay mahazo zanak'olombelona misy ankehitriny, zay zany no hojerentsika androany. Mialohan' zany azy dia lokana fotoana isika anaovana vavaka mba hiasa eo amin'ny mpanompon'Andriamanitra sy eo aminareo zay mahita sy mandray ahy am'izao fotoana zao a ny herin'Andriamanitra ka ho fahasoavana ho antsika ty afatra androany ity. Ahondra lohanao Tompo Andriamanitra tsy to tompon'izao rehetra izao, misotranao zahay ary manome voninahitra anao fa nataonao nisy izahay am'izao vaninandro zao, nataonao velonainy ary misotranao ihany koa fa afaka manaraka ny fandarana teo afaka va ianao. Ko ankehitriny tompo, aoka hiasa eo am-panomponao sy eo am'ireo olona zay efa eopotitry ny fahitalavitra ny herinao androany, ny dera, ny aja ary ny voninahitra ny dia tolotra ho anao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina amin'ny anaran' Jesosy. Amen. Eny ary tompoko, eno tsara aza zao afatra entiko ho anareo zao. Raha nahary ny olona ny Tompo Andriamanitra tsy to, de tsy hoe nahary azy mba ho be olana na hoe nahary azy mba ho ampahorin'ny olana mandritra ny fahavelomany eto ambony ty tany ety. Tsy atompoko. Araky ny voalaza ny boky ny Genesisy, raha nahary ny zanak'olombelona ny Tompo Andriamanitra dia nahary azy mba ho amin'ny fiainana tsara sy ho amin'ny fiainana mamy mandritry ny fahavelomany. Profon'izany ny nametran'Andriamanitra ny zanak'olombelona tao am'ilay toerana tao hoe Saedena, toerana misy mifeno sy misy niampy izy io. Ary ambonin'izany tsodrano avy any an-danitra, tsodrano avy amin'Andriamanitra no nampomban'Andriamanitra zanak'olombelona zay noariny sy zay napetrany tao amin'ny Saedena. Mazava zany fa tsy nahary ny olona mba ho be olana sy ho ampahorin'ny olana mihitsy ny Tompo Andriamanitra. Zao no voalaza boky Genesisy toko voalohany, andovaky itsika ny andininy 220 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny herintsika araka ny tarentsika, aroka izy anjaka amin'ny asany rano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra zay mandady na mikisaka amin'ny tany. Mazava zay ny voasoratra. Kanefa indrisy ho iaho fa tonga teo amin'ny olona ihany ny olana tateorina, ary olana amin'ny karazany mihitsy le izy, ary tsy vita zany ihany koa fa olana tsy hay vahana, olana tsy hay vahana. Ataoko fa vavolombelon'ny famarinana zany ianao zay mahita sy mandray ahy ankehitriny. Inona no antony zany? Ny antony satria nanotateo anatry an'Andriamanitra ny zanak'olombelona, nivadika tamin'Andriamanitra ny zanak'olombelona, tsy nino an'Andriamanitra sy ny teniny intsony ny zanak'olombelona, aleony nino ny teniny nataony devoly fahavalo toy zay nino ny teny nataon'Andriamanitra. Vokatr'ireo zavatra ratsy nataon'ny olona ireo dia nalahelo Andriamanitra, no zany
nataon'Andriamanitra nahazo ny olona ny ozona mpitondra olana tsy evahana. Nataon'Andriamanitra nahazo ny olona hoy ao ny ozona mpitondra olana tsy evahana. Anka voozona hatramin'ity tany zay onenana ity, voozona hatramin'ity tany zay amelomatena ity mihitsy. De inona miseho? Lasa tsy mihinana ny olona, tsy mihinana vokatry ny tany omba ampiadana intsony ny olona, fa arahana fahoriana lay sakafo azo avy amin'ny tany. Lasa tsy maintsy miasa mafy, tsy maintsy tsemboka, tsy maintsy misy fahoriana mitambesatra eo aminy vao mihinana ny maro amin'ny olona. Andoky vakitsika ny voasoratra ao amin'ny Genesis 3 hoe entina manamarina izany teny ambarako zany. Genesis 3:7. Aroko izy tamin'ny Adamo satria efa niainy feno vadinao ianao ka nihinananao ny azo zay nandrarako anao hoe azo hinananao zany, de voaozona ny tany no se nataonao, fahoriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iananao. Ary aniritsilo sy ero anao izy ary lohaninao ny anana famboly. 7. Ny fahatsembonin'ny tavanao no azahoanao hanina mandra-piverina any amin'ny tany, fa ny tany no nanalananao, fa vovoka ianao ary verina ho amin'ny vovoka indray ianao. De zao ihany koa tsy nijanona teo amin'ny Adama sy Eva lay noharian'Andriamanitra voalohany akory ny ozona, fa nataon'Andriamanitra nahatratra ny olombelona rehetra, ary anisan'izany ny ozona mpitondra olana tsy evahana. Nataon'Andriamanitra nahatratra ny olombelona rehetra le ozona, anisan'izany ho ao le ozona mpitondra olana tsy evahana. Ity ozona mpitondra olana tsy evahana ity zao no fototra fototry ny fanitrana sy ny fahaseranana mahazo ny olona maro ankehitriny. Anika dia tapidalakaliany ny olona, very fanambola velona ny olona, tsy antsony zay lalako mbanana iakaviana iakavanana, fa dia saika isan'andro de ory sy mijaly anetranetrany olona vao mahita ankoanina, vao mahita tafina. Tsy olona ray na roa fa tena maro amin'ny olona no manana fiainana tak'izany, indrindra fa isika malagasy na isika ety amin'ny faritra Afrika. Misy antony ao, misy tantara ao, fa tsy resaka ny am'izany isika. Ny olona sasiny indray manana ny ampy, manan-katao, fa saingy vesaran'ny olona hafa tsy zakazakaina izy reny. Ohatra am'izany zao, manana ny ampy izy, manan-katao, fa saingy tsy zakan'ilay ray aman-dreny, tsy zakan'izy mivady ny ditra anjanany, zava-misy sandriavanao. Olana ety ny ozona avokoa izany rehetrarehetra zany. Tsy vitsy amin'ny olona no manana fiaina tak'izany am'izao vaninandro misy antsika izao. Anka lasa miteniteny foana mihitsy ny olona sasany, ny ray aman-dreny sasany, toy ny hoe aleko mitaiza alika na mamelona alika toy zay mitaiza sy mamelona andreto zazy reto. Miteniteny foana tak'izany izy satria efa tsy zaka ny atodony intsony le olana mahazo azy ray aman-drenina, mahazo azo mivady lehibe. Ohatra am'izany ihany koa, manana ny ampy le olona, manan-katao, fa saingy tsy milamina tokantrano sy fanambadiana avokoa ny zanany naterany rehetra. Ny sasany tsy misy vady fa sipasipa araka fomba fiteny no hita eo aminy. Ny sasany niteraka fa niteraka tsy misy vady. Ny sasany rava tokantrano. Olana zany riavana, ary olana tsy evahana. Firifiry amin'ny olona moa no manana olana tak'izany, fa de zay tsisy azo atao fa dia anjara io ka dia zakaina. Azavaiko aminao, azavaiko aminareo, fa mbola ny ozona mpitondra olana tsy evahana ihany no ao ambadiky zany rehetrarehetra tataraiko aminareo zany riavana malala. Enina dia ny olana misy eto amity firenena malagasy misy antsika ity zao azy de inoko
fa mbola ity karazana ozona iray ity de ny ozona mpitondra olana tsy evahana zany no ao ambadiky zao zavatra mahazo ny malagasy zao. Firifiry tamin'ireo mpitondra malagasy mpitondra firenena teto Madagasikara moa no efa nilokaloka, efa nivoadivoady fa anao zay atafitan'ny Madagasikara, anao zay atonga ny firenena malagasy ho firenena tena lasa lavitra tahaka ny firenena rehetra. Kanefa indrisy nanao ahoana ny fiafarantsika malagasy am'izao fotoana zao, lasa firenena mahantra sy sahirana manerata lasa firenena mahantra sy sahirana indrindra maneran-tany isika malagasy. Averiko indray sady mafisiko fa tsy tongatonga ho azy fotsiny zany rehetra ity zany fa le ozona mpitondra olana tsy evahana no ao ambadiky zany rehetra ity zany riavana malala. Ny antony faharoa indray mahatonga ny olana tsy evahana de ity ny fanompo-tsampy ataon'ny olona. Zay ny antony faharoa. Raha mandinika anao tena manompo sampy ke ny malagasy, tena manompo sampy. Eny na dia ny tenako zay mitory ny ten'Andriamanitra zao azy de mba nanao zany ihany ko tany aloha tany talohany niloka Jesosy, talohany nandraisiko Jesosy, talohany namonjen'Andriamanitra ny fanahiko de tena niaina tamin'ny fanompo-tsampy ny tenanay niaraka tamin'ireo ray aman-dreninay zay niteraka. Tsy fantatra hoe ratsy ny fanompo-tsampy tamin'izany fotoana zany satria tsy nanao ratsy olona izahay, tsy namosavy olona izahay, fa ny tenanay no karakarainay mba hoe ho tsara e. Tsy fantatra hoe ratsy ny fanompo-tsampy tamin'izany fotoana zany satria tsy noeritreretinay ho nitondra ozona ilay izy. Tantarako aminareo anefa fa iray am'ireo fahotana lehibe, tena lehibe ary tsy zakan'Andriamanitra mihitsy ny fanompo-tsampy ataon'ny olona. Ary amin'ny karazany ny ozona apetrak'Andriamanitra eo amin'ny olona zay mandeha amin'ny lalany fanompo-tsampy amin'ny karazany tsy ary mitovy. Anisan'izany ohatra ny fantrana sy ny fahaseranana. Ny ozona vokotra fanompo-tsampy de mahatonga ny olona miaina ao anatin'ny fantrana sy ny fahasahiranana. Ary tsara keny voalazan'ny boky ny mpitsara toko 10 hoe andeo jerentsika manomboka amin'ny 19 ka hatramin'ny 19 toy zao ny voasoratra ato. Mpitsara toko 10 eno tsara nge. Ary ny zanak'Israely de nanao zay raha tsy eo mason'i Jehova indray ka nanompo ireo Baly sy Astarta sy ny andriamanitra Siria sy ny andriamanitra Sidona sy ny andriamanitra Moab sy ny andriamanitra ny taranaka Amona ary ny andriamanitra Filistina dia nahafoy an Jehova izy ka tsy nanompo azy. 17 de nirehetra tamin'ny Israely ny fahatezeran Jehova ka nivarotra azy hoe ho atanan'ny Filistina sy hoe ho atanan'ny taranaka Amona izy. Ary nampahoritsy nanorotoro zanak'Israely reo tamin'izany taona zany 20 taona no nampahoriny ny zanak'Israely rehetra zay tany andafiny Jordana tany amin'ny tany Amorita any Gileady ary ny tany Jordana ny taranaka Amona mba hiady koa amin'ny Joda sy ny Benjamina ary ny taranaka Efraim ka dia nahantra indrindra ny Israely. Mazava be mihitsy ny voasoratra tompoko fa nahantra indrindra ny Israely tamin'izao fotoana zany satria naninona? Satria nandeha tamin'ny lalan'ny fanompona sampy zareo no iveriny hoe mety sy ahatsara kokoa ny fiainana izy kanjo napletika de ho lazay amin'ny baiboly io hoe ka dia nahantra indrindra ny Israely. Riavana malala santionany am'ireo antony mahatonga ny olana tsy evahana reo no tataraiko taminareo reo. Zao anefa ny vaovao mafaly, tia tsika zanak'olombelona ny tompandriamanitra, tia ny ho avotana ho afaka amin'io ozona mpitondra olana tsy evahana io isika zanak'olombelona. Anisan'izany ianao zay mahita sy mandrea am'izao fotoana zao.
zany nge no antony na tonga an'Andriamanitra lay naharilanitra sy ny tany nanapa-kevitra hoe omeko ny zanako lay tokako lay atao hoe Jesosy Kristy, omeko ary ataoko sorona eo ambonin'ny azo fijaliana izy, ho famonjena, ho fanavotana ary ho fanarenana ny olona zay efa tafasaraka tamiko sy ny olona zay efa nolazaiko hoe ho vesarany ozina izany. Fa saingy zao tsy mety tena mazava amin'ny olona ny amin'io Jesosy io, tsy mety tena mazava amin'ny olona. Sasa moa zany de tena tsy ahoany mihitsy ny am' Jesosy, tsy miditra amin'ny fony sy ny sainy mihitsy ny am'izany. Ny sasandray mba mivavaka ihany fa saingy lasa fombafomba sy fivazarana fotsiny satria tsy tena fantany ny am' Jesosy Kristy. Ry havano, averiko indray hoe tia antsika zanak'olombelona ny Tompo Andriamanitra, tia no avotana ho afaka amin'ny ozina, de ny ozina mpitondra olana sarotra tsy evahana ny zanak'olombelona, anisan'izany ianao ho iaho. Ahoana hoy ny voalasan'ny Baiboly, Jaona toko fahatelo dia faina ambin'ny folo, fa toy zao no tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Toy zao ihany koa voalaza any amin'ny Romana toko andimy fahavalo hoe fa Andriamanitra nampiseho fitiavana antsika fa fony mbola mpanota isika de maty hamonjy antsika Kristy Jesosy. Ry havana, ho anareo zay mahita sy mandre amty androandroany ity, be olana ve ianao? Efa mahazo anao ve le olana sy evahana am'izao vaninandro misy antsika izao? Efa verevitra sy tapidalakale toy ny olona fantatrao ihany koa ve ianao no le olana mianjady aminao ankehitriny? Sa tena tsapanao fa misy ozina mitatao sy mitambesatra eo aminao sy eo amin'ny akonanao na ao am'le tokantrano misy anao mihitsy, ka le ozina mpitondra olana tsy evahana io tsapanao sy hitanao fa mitatao sy mitambesatra aminao io. Tsotra ny valiny ry mpiaino malala, mino sy maneke ianao fa Jesosy no vahaolana ho anao, tena mino sy maneke ianao fa Jesosy no vahaolana ho anao, raiso izy ka ome toerana ao anatinao. Aoka ny vavanao mihitsy no isokatra ka hiteny hoe Jesosy eo, tompoko sy mpamonjy ay ianao, vahaolana avy any amin'Andriamanitra ray, tompo zao rehetra zao ianao, nomena ho famonjena ny fanahiko, ho famonjena ny fiainako, ka dia raisiko ianao ary omeko toerana atao anatiko. Mila misokabava tahaka zany mihitsy isika rehetra tompoko mba ahafany Jesosy maka toerana ao anatsika ary ahafany mivelona ao anatsika ao. Azavaiko aminao aminareo zay mandre am'izao fotoana zao fa tsy misy azon'Andriamanitra atao mihitsy eo aminao raha tsy efa hitany avy any an-danitra fa efa nasy toerana ao anatinao marina tokoa Jesosy Kristy. Zay zany dingana voalohany afan'Andriamanitra miasa eo fiainanao mba atonganao ho voavotsy ho afaka amin'ny olana tsy hay vahana. Mila manao fifonana sy fibebahana ihany koa ianao raha ohatra ka le fiainana nampisaraka ny Adama sy Eva tamin'Andriamanitra tam'izany fotoana zany dia fiainanao ihany koa ankehitriny. Ohatra hoe nanota i Adama sy Eva, zay le nambarako ty ary aloha, nivatika tamin'ny Andriamanitra i Adama sy Eva, zay le nambarako ty ary aloha. Tsy nino an'Andriamanitra sy ny teniny intsony i Adama sy Eva, fa leony nino sy nanaiky ny teny devoly, zay lay nambarako ty ary aloha. Raha ohatra ka tsapanao fa manana fiainana tahaka zany ianao, de hoy aho hoe aza atao zavatra maivany zany, fa hitanao teo zao fa fototsy ny divorce nisy teo amin'Andriamanitra sy ny zanak'olombelona
zay zavatra nyainany Adamaseva izay. Ary fotsy ny ozona mpitondra olana tsy evahana ihany koa raha tsy anaovanao vavaka fifonana sy fibebana eo anatr'Andriamanitra zay zavatra ratsy nyainanao zay, satria nyainany Adama zany le nyainany Adamaseva le izy, de mbola iainanao koa, de ho iaho hoe hitoetra olona tafasaraka amin'Andriamanitra mandavataona eo ianao, ary hitoetra sy tambesatra eo aminao foana le ozona mpitondra olana tsy hay vahana. Fanampin'izay tsara aminao ihany koa nefa ny miona aminay na ny mamonjy ny fotoam-pivavahana zay ataonay fiangonana Refy Androndrakely. Matokanay moa manasa anao mba iona aminay na ihany koa hoe amonjy le fotoam-pivavahana ataonay, dia mba ahafanay manorevitra anao misy kokoa ho an'olona lavitra aza moa tsy vidiny, tsisy azony atao, maika fa ianareo zay atao hoe eto Antananarivo no misy anareo, de ho iaho hoe aza mangatakandro, aza misalasala, fa manapa-hevitra tongava mihitsy miona aminay, tongava mihitsy mamonjy fotoam-pivavahana zay ataonay. Araka ny teoko teo hoe ahafanay manorevitra anao misy kokoa, ahafanay manao fanafana ho anao manoloana ny fisina ozona zay nitatao sy nitambesatra teo aminao. Tsy hoe tsy misy fiangonana, tsy misy mpanompon'Andriamanitra na fiangonana tsara akory akoatranay eto Antananarivo, raha manasa anareo aho, raha mitona anareo mba ho avy aho, tsy atompoko. Maro ny mpanompon'Andriamanitra sy ny fiangonana kristianina tsara eto Antananarivo, fa nitako sy tsapako moa de zao, samy manana ny fahasoavany io, samy manana ny fomba fitondran'Andriamanitra azy io. Ny hitako ao aminay zay isorako an'Andriamanitra manokana fa tena miasa mitondra fanasitranan'Andriamanitra, mitondra famonjen'Andriamanitra, mitondra vaolan'Andriamanitra, mitondra fagagan'Andriamanitra, tsy olona ray na roa no efa natsapa izany teo amin'ny fiaina, fa olona marobe mihitsy, tena olona marobe, tena olona marobe. Efa nahita zao aho vehivavy anankiray renim-pianakaviana zay nanana olana lehibe tsy evahana tokoa izy teo amin'ny fiainana, ary efa nijereko le izy de ozona tao ambadika, satria araka ny notantarany tamiko dia mpitaiza olona mpanandro ny ray aman-dreniny, mpitaiza olona mpanandro ny ray aman-dreniny. De ny olana azo azy tam'izany fotoana zany de ity nisy aretina teo aminy, aretina diabeta, efa nataony daholo zay azonao atao rehetra tam'izany fotoana zany mba hitsaboana tena, fa tsy sitrana mihitsy izy. Akoatran'ny aretina diabeta nazo azy, nisy fery tao amin'ny lamosiny tao, ary fery tsy mety sitrana fa miamitombo ny velarany fery tao amin'ny lamosiny. De fa nampiasa fanafody mihitsy izy, fanafody ny hôpitaly, hoe nampiasa tsindrona insuline ny efatra maraina, atoandro, arivo, ary amin'ny alina amin'ny 12 alina. Mazava nge fa olana zany, ary efa nivana fa tsy voavay tsy anivahany satria ozona no tao ambadika, ozona voatra eo fampontsampy. Isorana nefa ny tompoandriamanitra riavana, omena voninahitra izy, fa ndre mandeha nandre toroteny nataoko tamin'ny alalan'ny radio izy, ary zay toroteny nataoko zay no natoka azy nanapa-kevitra hoe andeha amonjy an'io pastera io aho, andeha iona amin'io pastera io aho, andeha hoana amin'io fiangonana zay tandreman'io pastera io aho. De toka tokory zareo, tonga izy mivady, de araka nampanentanako anareo teo hoe ndraisiko izy, de nampahery azy
de avy eo nanorevitra azy sady nivavaka ho azy akory ny zavamagaga ry havana fa tamin'io andro nanaovana vavaka ho azy io tamin'io andro io ihany andro atoandro izy tonga atao aminay de tamin'io andro io ihany de fa natsapa fanasitranana sy fanafahana lera matofo tamin'io andro atoandro io ihany de fa tsintsirona insuline antsony izy ny alina niny akio de tsintsirona insuline antsony izy ny tam'y 20 alina de tsy nampiasa n'lay tsirona insuline antsony izy ary mandraky tiany androany mandraky tiany androany dia tsy nampiasa an'lay tsindrona insuline antsony izy a fa eny tena sitrany tanteraka ny tenany ary lay fery to amy lamosiny efa maina tanteraka efa olatra am'izao fotoana zao tena sitrany tanteraka mihitsy izy ry hafanao zany nge no antony mahatonga anay tsy mitsahatra ny manasanareo e satria izay zao de natson'andriamanitra ho mpanompony mba hitory ny tenin'andriamanitra anambarany am' jesosy izay zao de natson'andriamanitra ho mpanompony mba hivavaka ho an'ny olona hivahan'ny olana tsy evahana zay nisy teo aminy na vieza na inona no fotodrany olona zany efa nahita vokatra tsara zahay nandritry ny taona maro ary inonay fa mbola hita vokatra tsara hatrany hatrany zahay hatramin'ny ty androandroany ity sy aorinao satria tsy miova andriamanitra ray tsy miova jesosy kristy zanak'andriamanitra tsy miova ny fanay masina tsy miova ny tenin'andriamanitra resy lahatra izay fa tianay ny tompo ary tiany tena tiany any koa ianareo zay mandre an'izao afatra entina izao dia tenin'andriamanitra avany an-danitra mitondra fanasitranana araka voalaza-boky ny salamo ny vavaka zay taona io anareo ihany ko dia vavaka ombany herin'andriamanitra hitondra fanasitranana hitondra fanafana ho anao hivavaka ho anareo zay manana olana ihany ko ao dia anareo zay manana olana sarotra vana satria fantatry fa ozany io ambadika de ho tapako amin'ny anaran' jesosy ozina io ho fanako amin'ny anaran' jesosy ozina io minoriavana fandroany de androany anio de anio de isavitra lehibe hitranga eo amy fiainanao mba hideranao an'andriamanitra mba nomezanao voninahitra an'andriamanitra nefa izany rehetra izy zany aondre lohanao na ihany ko apetrao amin'ny fonao ny tananao raha afaka mandoalika manao de mandoaly hivavako anareo ao hivavakytsika ry tompo andriamanitra rainay malala rainay masina zay any an-danitra omenanao ny dera sy ny ady ary ny voninahitra mandrakizay misotra ny amin'ny fitiavana lehibe zay efa nitiavanao anay zanak'olombelona fa na de efa nanota azy izahay nivadika taminao andriamanitra tsy ny zay ny olona zay nontsolo fa niteny devoly no ninonay nanompo sampy ihany ko zahay na de zany ary ny toerana efa niainanay de tianay ianao andriamanitra ary nomenao anay jesosy kristy ho vaolana ho anay ankehitriny ry tompo andriamanitra tsy tompo zao rehetra zao asehoy aminay tena fitiavanao andriamanitra ka amin'ny alala mivavaka atao mpanomponao zao mandrafo ianao mandidy andreo aretina mandidy andreo aretina amin'ny anaran'i jesosy ao mba hiala amy tianany olona zay marary na izanay zao faritra misy ny aretina io na ny amy loha na ny amin'ny tovana na ny amin'ny vatana na izanay izy didiko amin'ny anaran'i jesosy miala ny aretina sitraniko ny marary amin'ny anaran'i jesosy kristy ihany ko no andidiko ny ozina anapahako ny ozina le ozina mpitondra olana tsy evahana miala amindreo olona ireo na endrika manao ahoana no isehoan'le ozina tsy maintsy tapaka amin'ny anaran'i jesosy kristy mahery ny anaran'i jesosy ary misy fahefana tsy azo ny ozina toerina mihitsy amin'ny anaran'i jesosy kristy ihany ko no anaovako vavaka manokana ho an'ny tsirary avy mba hatsapa ny herinao miasany ny rehetra am'izao fotoana zao ary ho fanomezana voninahitra ny anaranao zany rehetrarehetra ny tompo misaotra ray malala amin'ny anaran'i jesosy no anaovana vavaka misaotra tompo amen de zay zany tompoky ny afatra nentina ho atsika tamin'ity androandroany etika dia mametraka ny mandra-pioana manao velomanareo amin'ny heriny rehetrarehetra ny tompoko isika manaraka ny fandarana manaraka indray tain'andriamanitra tompoko teo afaka va ianao
fandaharany iarana fiangonana refi androndrakely